Izay ny makasika n'indry fa mitoy kosa ny fakan-kevitra tanterahan'ny ministeran'ny aty-tany makasika ny volavolan-dalàna amin'ny fe ny sata manokana ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nanomboka tamin'ity andro androany ity dia nisy ny fidinana ifotony teny anivon'ny boriboritany nataon'ireo teknisianina avy eo anivon'ny ministeran'ny aty-tany. Boriboritany telo eto andrenivohitra dia ny boriboritany fahaefatra, faharoa ary voalohany no nanatanterahany teo anivon'ny ministeran'ny aty-tany fitsidiana tamin'ity androany ity, fotoana izay mifanakalozana hevitra momba ny zava-misy aina amin'ny boriboritany eo amin'ny lafiny fitantanana. Ny ezaka ataon'ny ministeran'ny aty-tany sy ny sinjaram-pahefana moa amin'izao fotoana izao dia manohy ny fakan-kevitra, manohy ny fanazavana, manohy ny fijerena ny zava-misy ny fotony ahafahana manatsara ny osata manokana Antananarivo mba osata ahitana ny hevitry ny be sy ny maro, osata ifanaraka amin'ny zava-misy marina ka hitondra fampandrosoana ho an'ity renivohitra Madagasikara ity. Ka raha ny zavatra hitanay androany zany tamin'ireo boriboritany enina izay notsidianay dia tena efa nisy ihany ny fahasahiranana noeritreretinay teto anivon'ny ministeran'ny aty-tany, fa rehefa tena nidiny zahay nanomboka androany dia mihoatra avo folo eny amin'ny mety ho fahasahiranana noeritreretinay ka nahatonga anay nanombotra ny volavolan-dalàna fanatsarana io ny tena zava-misy iainana eny anivon'ny boriboritany. Ratsorina zany ary nambarany ireo mpitantana teny anivon'ny boriboritany sy ny tompona andraikitra izay nifampiresaka taminay androany fa raha mitohy izao atao hoe rafitra iainana sy fomba fiasa eto anivon'ny renivohitra Madagasikara zao dia nisy mihitsy nilaza teo anivon'ireo tompona andraikitra délégué au maire fa mety hikatona ary tsy afaka ny anohy ny asany intsony manatanteraka ny raharam-bahoaka anivon'ny boriboritany ny boriboritany tsirairay avy. Inona no tombony ho an'ny fampiarana ny volavolan-dalàna vaovao mikasika amin'ny fitsinjaram-pahefana sy momba ny sata manokana ny tanàna Antananarivo? Ny tombony moa zany ho amin'le fanovana ny sata manokana Antananarivo dia ny foto-kevin-dehibe ao anatin'io sata io moa zany dia hoe ny fitsinjaram-pahefana, ny fampidinana ny fahefana sy ny hoenti-manana anakaiky kokoa ny vahoaka eny anivon'ny boriboritany. Ny tombony zany dia hoe ny tompona andraikitra izay olom-boafidy ny vahoaka ao anatin'ilay boriboritany no afaka hitantana malalaka hanana fizakantena ara-pitantanana, hanana fizakantena ara-pampidiram-bola sy famoaham-bola ampandrosoana n'ilay boriboritany ary hanana fahefana hijery ny tena zava-misy marina eny anivon'ny vahoaka izay tantara ny anivon'ny boriboritany. Ny tora-pitso ny fidinana eny anivon'ny boriboritany tanterahan'ny ministeran'ny aty-tany ka ny boriboritany fahatelo, fahadimy ary fahaenina no hotsidian'izy ireo. Ankoatr'izay, toy ihany koa ny fakan-kevitra amin'ny vondrona parlementaire izay tanterahan'ny ministeran'ny aty-tany entina hanatsarana ny volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo.